Ho amboarina any amin'ny faritra atsimo ireo fanampin-tsakafo natokana ho an'ireo zaza any amin'ny faritra atsimo nosy. Amokatra fonosana sakafo fanampin'ny valo tapitrisa fonosana na 100 taona na isan-taona ny orinasa Nutrisud izay vao notokanana androany zoma. Hozaraina amin'ireo ankizy miisa 4 eny anivon'ny sekoly any amin'ny faritra androsy anosy ity sakafo fanampin'ny vita amin'ny voanjo, vovo-dronono, siramamy sy ny akora hafa ity. Manandanja lehibe amin'ny fiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ny fametrahana ny orinasa Nutrisud, hoy miala rajoelina vadin'ny filoham-pirenena no sady filoham-panorona ny fikambanana fity. Anisan'ny vahaolana maharitra ho an'ireo fianakaviana sy ankizy voakasika izany ity orinasa ity, hoy nambarany nandritra ny fanokanana ny Nutrisud tany Tolaniaro androany zoma. Amoronasa ny toerana ihany koa ny fametrahana ity orinasa ity. Mbola afarana avokoa hatreto ireo vokatra namboarana ity sakafo fanampiny ity aty am-boalohany, saingy tsy ho ela dia hovokarin'ny eto toerana izany. Azo anjara lehibe amin'izany ireo kooperativa sy fikambanam-behivavy amin'ny famokarana sy fanangonana ny akora fototra. Afaka fantatra anjony sy ny tokony ataony ireo olona manana tany na trano voakasiky ny tetikasa TanaMasoandro. Nisokafana tamin'ny fomba ofisialy teny Imerintsiatosika androany zoma ny birao ifotony ho an'ity tetikasa ity. Napetraka ity birao ity ahafahan'ireo mponina mahafantatra na voakasika ilay tetikasa ny fananan'izy ireo na tsy, hoy Andriamanoiso, sekreteram-panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Ho hita ao anatin'ity birao ity avokoa ireo tahirin-tsary sy angom-baovao mahakasika ny tetikasa. Ao ihany koa no ahafahan'ireo mponina maka fanazavana bebe kokoa momba ny zo tokony hositrahan'izy ireo amin'ny fanonerana ny tanin'izy ireo. 400 amin'ireo trano 203 ahorina ao Imerintsiatosika no andalam-pahavitana, hoy Andriamanoiso. No amafisiny fa ireo manana fananana voakasiky ny tetikasa no lahara-pahamehana amin'ny fisitrahana ireo trano ireo. Andalam-pitadiavana toerana omen'ireo olona tsy mitaky vola fa tany ambolena ho fanonerana ny tany ihany koa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana, hoy hatrany nambarany. Amelo indray sanganasany rado mpanoratra ny taranany ho fanamariana sahady ny fahazato taona nateran'ity mpanakanto ity amin'ny taona 2024. Sanganasa roa no naverin'izy ireo natonta tamin'ity taona 2024 ity ka naseho sy nampahafantarana ny mpanao gazety androany zoma tao amin'ny efitrano rado tetsy amin'ny tranom-bokim-pirenena anosy. Voalohany amin'izany ny amboaran-tsianjery Hafatra voalohany no raketina anaty kapila mangirana ka irado mihitsy no niventy azy. Tononkalo 420 nosongaina tao anatin'ny boky dinitra no ao anatin'ity kapila mangirana ity, izay 500 no isandreo natonta. Sanganasa faharoa Naverina natonta sy natolotra ny mpanao gazety androany zoma ny boky tsianjery Ando, izay nataony rado hitezana ny ankizy malagasy sy mikasika ny fitiavana ny ankohonana sy ny firenena. Mbola maro ireo sanganasa heverin'ny taranany atonta ho fanomanana ny ivony fankalazana ny fahazato taona naterahany'ity mpanoratra ity, izay ho tanterahana amin'ny taona 2024. Tamin'ny taona 2024 no teraka irado na i Andriamanatena ary ny taona 2024 izy no notomandry. Any amin'ny fivarotam-boky kristiana no ahitana ireo sanganasa roa ireo ankehitriny ary heveriny fianakaviana haparitaka any amin'ny fivarotam-boky hafa tsy ho ela.